izay eto amin'ny MCTV sy ny ekipa rehetra hatramin'ny teknisiana ary ireo mpiara-miasa rehetra any ambadika any izay soloina miravavy tena amin'izao fotoana izao dia faly miarahaba anao natratra izao taona vaovao 2024 izao. Tena naneho voninahiny Andriamanitra ary tena tsy takatry ny saina ny fitondrany tamin'ny taona 2025 iny. Tamin'ny fomba tsy takatry ny saina dia nihamaro ireo mpanompon'Andriamanitra niara-niasa ary nihamaro koa ireo fandaharana vaovao teto amin'ny MCTV izay tena nahakasika olona maro. Tsy mitsahatra mitombo isan'andro koa nefa ireo mpanaraka ny MCTV na amin'ny alalan'ny Facebook, na amin'ny YouTube, na amin'ny alalan'ny TikTok. Ary tsy latsa-dada amin'izany fa ny MCTV koa dia voalohany natao poanina ao anatin'ny moteur de recherche Google na ireny intelligence artificielle ireny rehefa manao recherche actualité chrétienne aty Madagasikara na ihany koa émission chrétienne. Ary maro ihany koa ireo vahiny manaraka antsika ao anatin'izany. Izany tanteraka sy lavrary dia noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay ivo ny fitoriana filazantsara eto amin'izao chaîne izao. Ary mbola hotohizantsika mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao an-lanitra. Ka dia ny anaran'i Jesosy rery ihany no mendrika handray ny voninahitra sy ny hery ary ny haja fa izy no nahary izao zavatra rehetra izao ary no sitrapony no nahanisy sy nahary azy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:1-20. Tsy adino ihany koa ny misaotra ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra niara-niasa tamin'ny MCTV tamin'ny taona 2024 iny. Tena betsaka ny olona impacté tamin'ny alalan'ireo fandaharana izay nozarainareo ary maro ihany koa ireo fanahin'olona voavonjy, ireo olona sitrana, ireo olona izay niverina tamin'i Jesosy indray ary tena nahazo fampianarana maro dia maro ny tsirairay avy. Dia mbola mankasitraka hatrany amin'ny fiara-miasa dia mbola manantena ihany koa fiara-miasa goavana amin'ity taona vaovao 2024 ity. Tsy adino ihany koa no misaotra anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny MCTV fa maro ianareo no mijoro vavolombelona, maro ianareo no mangatambavaka, maro ianareo no mandefa fisaorana ary maro ihany koa ianareo no manao partage. Mankasitraka indrindra anareo fa izao no tanteraka dia nisy ny fiara-miasa taminareo dia mankasitraka indrindra tompoko. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona vaovao 2024 ity dia ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:1 tapany B manao hoe niakara ty dia ho asehoako anao izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatr' izay. Taona anandratan'Andriamanitra antsika, anandratan'Andriamanitra ny fiainanao, ampiakarana antsika amina rehefa vaovao indray, koa miomana ianao fa hita zava-baovao indray eto amin'ny MCTV. Ankoatran'ireo fandaharana efa mahazatra anao sy fanarakao eto amin'ny MCTV miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ankafizinao dia isy ihany koa ny fandaharana vaovao sy ny mpanompon'Andriamanitra vaovao izay hiara-iasa amintsika eto amin'ny MCTV. Ka miomana ianao handray hery, miomana ianao handray kasika, miomana ianao hiakatra amina marje fiafa tsy takatry ny sainao araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay manome voninahitra no omeko voninahitra. Koa raha ohatrany ary ny MCTV, sa raha ohatrany amin'ireo namanao dia mbola faly miarahaba anao hatrany na tratran'izao taona vaovao 2024 izao. Tahin'i Jesosy.